tonga eto Madagasikara ankehitriny ireo délégation aveo anatin'ny vondron'ny tany amin'ny teny frantsay sy mampiasa ny teny frantsay na ny OIF no fantaratsika azy tarihina Andriamatoa Malick Sall masevony vondrona ity eto ny vondrona afrikana izany anao ny tombanezaka makasika ny ezaka vitan'ny Madagasikara tao anatin'ny fotoana fohifohy nanatanterahana ary entina anomanana ihany koa ny fivoriana an-tampony faha 12 izay tanterahana eto Antananarivo. Mizotra amin'ny tokony izy ankehitriny ny fikarakarana ny Madagasikara ny fivoriana tampony ny vondrona firenena amin'ny teny sy mampiasa ny teny frantsay na ny OIF. Io no notsindriana Andriamatoa Malick Sall lehibe ny délégation OIF tonga mitahiraka eto Madagasikara anao tombanezaka izany fanomanana fivoriana izany. Lalana tsy maintsy izorany ty fanaovana tombanezaka ity raha ny fanambarany ny ministra raharaham-bahiny malagasy mialohany andraisan'ny Madagasikara ny fiadidiana ny fivoriany ny ministra francophonie ity vondrona ity ny volana Oktoba any Ivoirany any Arménie. Ny fanomanana moa dia ngamba ny fahitantsika ary fahitantsika fa misy an'ilay commission nationale d'organisation izay mipetraka ary eo ihany koa ny commission scientifique eo koa ny délégué général izay manomana ny atao hoe organisation na ny ara logistique rehetra momba ny fanomanana izay sommet ny francophonie izay. Ny antony zareo eto moa zany amin'izao fotoana izao dia nijery hoe aiza ho aiza izay fanomanana izay satria misy fivorim-be izay atao any Erevan izay andraisan'ny Madagasikara zany ma présidence ny Madagasikara manomboka amin'ny faraka ambin'ny folo ny volana Oktobra izao dia any no ametrapetrahana hijerena hoe inona ny thème no raisitsika, inona ny logo ho raisina amin'izany sommet izany ary aiza ho aiza ny fanomanana rehetra ka dia ny fianarana rambahiny dia hiaraka amin'izareo amin'ny CMO andrindra an'izay ary ametrapetraka hoe aiza ho aiza izay fanomanana izay. Ny lafin'ny fampitaovana kosa dia efa mirosan'ny fanamboarana ireo foto-zavatra maro samihafa ny fanjakana malagasy raha ny fanazavany délégué misana ny fitantanana sy ny fanatanterahana ny fivoriana tampony faha 12 ny OIF. Misy zany le asa mangataka fotoana bebe kokoa ohatra zany zao ny fametrahana ny aéroport vaovao iny zany zao dia efa milamina momba ny rahantsika amin'ny fiaramiasa miaraka amin'ny frantsay. Dia misy ihany koa fanamboarana ny lalana manelanelana ny aéroport sy ny tanàna Antananarivo indray dia rahantsika amin'ny fanjakana izay tsy voatery francophone satria ny fanjakana sinoa zany zao no nametrahan'ny gouvernement requête entin'ny financena an'izay lamina koa zany momban'izay dia mitohatra ny hatrany le izy efa mipetraka raha teo ihany koa moa zany ny budget malagasy dia mendalana eny zany ny fametrahana azy satria aza diny fa mbola amin'ny budget 2016 izay hoeken'ny Assemblée nationale ny tena votoatiny lehibe amin'ny vola entina nataterahana izy. Marina fa hitsidika ny Madagasikara afaka herinandro vitsivitsy Ramatoa Michael Jean, secrétaire général ny OIF, raha tokany eo tamin'ny prime ministre malagasy tao Paris ny herinandro lasa teo.